Kafaliana trano ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao zomatakariva izao atao anatin'ny fandarana mahavokatsy miarapatoko lahy finaritra toko vavy. Ireo asa fampandrosoana entin'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana eo amin'ny fanavaozana ny sehatry ny famokarana no entina aminao anio ho asaiko ianao anaraka izany andramo farany. Ndao ary. Vary ny foto-tsakafon'ny malagasy. Tsy sakafo fotsiny izy io fa fototry ny fiainan'ny ankamaroan'ny tokantrano eto Madagasikara. Ankehitriny dia manodidina ny 5.70 tapitrisa taona ny vokatra vary akotry eto amin'ny firenena amin'ny velaran-tany mirefy 2.7 tapitrisa hektara raha 2.9 taona isan'ny hektara ny tambokatra. Mahatratra 800 ny filan'ny firenena ny famokarana eto an-toerana ary 2.100 ny tokantrano malagasy no miankina tanteraka amin'ny fambolena vary. Izany rehetra izany no nahatonga ny fanavaozana ny rafi-pamokarana vary ho lahara-pahamehana amin'ny politika ny fambolena eto Madagasikara. Niaintsika tamin'ny taona 2024 teo amin'ny 1,600,000 hectares 1,600,600 hectares superficie économique foana resako isika zao miresaka zany 1,900,000 hectares 1,800,000 hectares dia sika amizany zany fa efa nahazo sika eo amin'ny 300,000 hectares de manampy 150,000 hectares zany sika dia tokony hotratra ny autosuffisance risicole amitsika miteny zao zany dia miodikodiny eo 8,700 ny taha ny fahavitatena arabary io le ataon'ny teny frantsay hoe taux d'autosuffisance miodikodiny eo zany tsika tamin'ny taona 4.4 zao de efa nahatratra 2,700 de nidina kely de avy ndray tsy maintsy hiakatra ndray zany amin'ity taona ity zany hoe raha zany jerena dia kely ihany angesy izy 1,100 5,100 eo dia tratra ilay autosuffisance kely zay raha jerena fa angezy zay raha amin'ny velara-tany de tsika zany zao amizao dia raha ohatra hoe manitatra any amin'ny hoe 100,000 hectares na 150,000 hectares any dia hotratra izay fahavitatena arabary zay kanefa izany tsy midika hoe tsy hanao ezaka tsika amin'ny fampiakarana ny rendement fa atao ihany koa zany iny de indrindrindra zany amin'ny fanamorana ny fahazon'ireo tatsapamokatra mpamboly vary ny hanampamokarana intrant zany toy ny zezika sy ny masimboly fa tao anatin'izay fotoana lavalava nanomboka hatrany amin'ny taona 2024 mandra-pahatonga antsika 2024 zao zany de tsapa fa mafimafy kokoa iny dia sady ampiakarina iny zany no ampiakarina ihany koa ny velara-tany de inona fa hotratra ny fahavitatena arabary satria anisan'ny tanjona ao anatin'ny paikady pirenena na stratégie nationale de développement risicole izay fahavitatena arabary zay ary avy eo ara mikasitsika ny hanondrana mba ho lasa sopotra arabary ny Afrika subsaharienne moa fomba fiteny azy. Ao anatin'ny ezaka fanamafisana ny famokaram-bary no nidiran'i Madagasikara tao anatin'ny CARD na Coalition pour le développement de la riziculture en Afrique. Ity fiaraha-miasa iraisam-pirenena ity dia mikendry ny ampiroborobo ny fambolena vary manerana ny Afrika. Efa nahitana vokatra mivaingana ny dingana voalohany tamin'ireo firenena voakasika dia nitombo avroeny ny famokaram-bary. Niakatra ho 8.7 tapitrisa taona raha 4.0 tapitrisa taona izany teo aloha. Manam-pirofo izany fa rehefa mirahina ny firenena ny fikambanana iraisam-pirenena ary ny tantsaha dia azo tanterahina tsara ny fanavaozana ny fambolena. Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena dia nandray ny fivorim-be 10 CARD i Madagasikara. Notanterahina ny 9 hatramin'ny 12 Martsa 2024 teto Antananarivo izany teo ambany fitarihan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Delegasiona avy amin'ny firenena sy fikambanana maro tonga nandray anjara ifamizara-traikefa anamafy ny fiaraha-miasa ary andinika paikady maharitra ho fanatsarana ny famokaram-bary eto Afrika. Natokana ho an'ny fitsidihana ifotony ny andro farany tamin'ny fivorim-be. Ny vala fanehoana papri mirefy 10 hektara ao Ambohimangarova
dia nafahan'ireo mpandray anjara nahita mivantana ny vokatra sy ezaka ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny fanavaozana ny rafi-pamokarana. Ny roborobo sy mivoatra manaraka izany ny komuna ambanivohitra Ambohimangarova. Araka ny hitaitsika eto moa zany dia vokatra amin'ny vary aty na teo ary ny siklôna tonga no misy faravana le fotodrafitrasa dia hita fa miezaka ny olona ary indrindrindrindra le masom-boly ampiasain'ny olona zany hoe le masom-boly avy amin'ny papri zany dia hita fa mamokatra be mihitsy amin'izao satria raha ny ara-pomban-drazana matetika dia eo amin'ny 3 taona par hectare io ny azo fa nampiasan'le masom-boly avy any amin'ny papri ny mpamboly eto amin'ny komuna Ambohimangarova zany hoe eto amin'ny fokontany vakina Pasika Manakasina Ambohidahy dia hita fa niakatra ny tombo avo roa eny zany hoe mahatratra katrany amin'ny 7 taona any ny hektara zany hoe dia hita fa tena mety amin'le tany ary mety amin'le mpamboly ihany koa le satria tsy dia misahirana intsony ohatran'ny taloha misy fahasahiranana ihany manao an'le vary amin'ny fikarakarana sy ohatr'izany nefa ny ankehitriny amin'ny alàna papri dia mihena le fahasahirana nefa mitombo le vokatra. Naseho tamin'izany ihany koa ny fampiasana teknika moderna toy ny pidipine sy ny masom-boly nohatsaraina mahazaka ny fiovaovany ny toetrandro. Anisan'izany ny masom-boly fivary 32 sy fivary 85 izay efa ampiasan'ny 700 ny tantsaha amin'ny faritra sasany fa indrindra ny eto ampovoantany. Ny toetantsika eto Madagasikara dia misy olana amin'io resaka fosforo satria voatazan'ny tany io kasinga fosforo io dia rehefa alefa amin'izao fotsiny zezika na NPK io na zezika fa dia lasa voatazan'ny tany ny singa fosforo. Nefa ny fosforo tena ilain'ny vary tokoa amin'ny fitombony aty am-boalohany. Dia izay indrindra nanaovantsika an'ity teknika hoe pidipine ity satria izy ity manarina an'izay olan'ny fitazoman'ny tany fosforo ao amin'ny tany izay satria ilay zezika pidipine izay hitantsika eto dia efa misy zezika manokana natao amin'ny pidipine TSP izy ity. Izany hoe fosforo any ao anatin'ilay izy dia izy ity zezika ity tsy afafy fotsiny ohatran'ny zezika hafa fa afangaro amin'ny fotaka toa ohatr'izao. Efa afangaro amin'ny fotaka izy rehefa avy nilona tao anaty rano ilay izy ka lasa vovovovoka kokoa dia afaka alefa anaty fotaka ohatr'izao dia afangaro tsara an'ilay izy. Dia rehefa avy teo ampanetsana ianao dia afangaro ao le fakany dia le fakan'le ketsy iny no mitondra ilay zezika, ilay fotaka zezika amin'ny forme fotaka eto izao hitantsika eny amin'ny tanimbary. Dia amin'izay io zezika io tsy voatazan'ny tany fa tonga dia manakaiky an'le fototra le ketsa dia amin'izay misy fiantraikany kokoa io zezika misy fosforo io amin'le ketsa. Fa nahita vokatsoa maro amin'ity. Voalohany izay aloha dia mitombo kokoa ny vary aty am-boalohany. Dia raha mahatsikaritra nareo hoe misy inondation kokoa ny matetika aty amin'ny voatany noho ny tsy fahafehezana ny rano. Dia raha amin'izay ity teknika ity izay mitombo kokoa le vary aty am-boalohany dia manena sady miaro an'le vary amin'izay resaka inondation izay tamin'ny andrana izay efa nataonay. Dia faharoa koa manena ny isan'ny andro izay ambolena sikla moa zany fiteny amin'ny frantsay manena ny sikla ny vary eny an-tanimbary dia rehefa mena moa ny sikla vao maika betsaka ny avantage ny vary dia farany moa zany mampitombo efa natao andrana efa 3,000 tantsaha maherana nosy ity eto ampovoantany azafady dia efa nahita 700 fiakarany ny resaka rendement raha oharina amin'ny fambolena tsotra. Ny fambolem-bary dia isan'ny sehatra mamoaka entona mampitombo ny hafanan'ny tany na ny gaz à effet de serre. Manamafyatra ny asa fikarohana mahakasika izany ireo mpikaroka malagasy. Satria ny vary dia fantatra fa anisan'ny source anankiray ngeza be mamoaka gaz à effet de serre indrindra metana. Dia nefa tsika te hampitombo vary be da be ho amin'ny fahavitena ara-tsakafo dia midika an'izay vary betsaka dia midika
gaz à effet de serre betsaka dia mila mitady teknika izany hoe inona ny ampitomboana teknika ampitomboana vary betsaka fa nefany mampidina le gaz à effet de serre dia efa taona vitsivitsy kely teo izany izay nanomboka nisy fikarohana amin'ny alalana teknika maromaro ampiasaina anaovana andrefesana le gaz à effet de serre dia anisan'izany le pédipine nazavaina teo pédipine moa efa fantatsika hoe mampitombo ny vokabary fa mbola tsy fantatra izany hoe ahoana ny fiantraikany amin'ny le gaz à effet de serre indrindra fa ny méthane dia nanao essai izany izay hoe ahoana comparena izany ny effet-n'le pédipine ohatra ny amin'ny teknika fampiasana tatsaha tsotra dia misy teknika hafa koa moa izany efa nataonay ohatra ny fampiasana biochar sy ny AWD ny AWD moa izany dia hoe tapatapahana ny irrigation izany hoe atao misy fotoana atao rindra le tanimbary dia misy fotoana asiana rano satria iny koa tena mampiena an'le gaz à effet de serre izay karazana teknika izay ampitahana amin'ny fampiasan'ny tatsaha ety ambanivohitra dia ity fitaovana ity ny fomba ahafantarana an'le gaz à effet de serre mivoaka izany hoe le méthane chambre moa fiantsoana anazy chamber izany amin'ny teny anglais dia amin'ny alalan'izy ity no andrefesana an'le izy izany hoe maka gaz ato zahay dia atsofoka ato anatin'ity dia ity rehefa avy eo no analysena any amin'ny laboratoire dia rehefa avy eo rehefa azo avy any amin'ny laboratoire ny ahafantarana hoe tamin'ity tanimbary ity izany dia misy quantité ana méthane ohatr'izao mivoaka avy eo. Notsidihana délégation ihany koa nitsainany mahitsy nahitan'izy ireo karazam-bary sy vokatra ara-pambolena isan-karazany eto Madagasikara. Nofaranana tamin'ny fitsidihana ny ozinina fitotom-bariny Ramatoa Voangy, ozinina mahavita mitoto vary 3 taonina isan'andro amin'ny andro mahazatra ary 10 taonina isan'andro kosa amin'ny fotoam-pitsinjana. Manam-porofo izany fa manomboka matanjaka ny rojo-piariana vary eto Madagasikara, manomboka eny an-tsaha ka hatramin'ny fanondrinana sy ny tsena. Vokatry ny ezaka ataon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana iarahany amin'ireo mpiara-mioninantoka dia efa miroso tsikelikely amin'ny fanavaozana ny rafi-pamokarana vary i Madagasikara. Ny tanjona dia mazava, ampitombo ny vokabary, anatsara ny fiainan'ny tantsaha ary anatratra ny fahafitatena ara-tsakafo satria mpamokatra mahomby no antoky ny firenena manjary ara-tsakafo. Dia izandray ary ny mamarana ny fandarantsika ho amin'ny anio ankasitrahako foenanao nanjoyanay hatramin'ny farany ainareo belson teo amin'ny lafiny fanolorana manome fotoananao ho amin'ny herin'ny toy izao indray ao anatina loha hevitra hafa. Veloma tompoko.